hery mifanandrina page 611 que isoratra masina voavidiny mpitsara ny faniriana hanan-karena sy ny fitiava-bafinaretana aranofo no manetsika ny mpitondra efa nanamezina ny sainy maro ny tsy fahalalana onony hany ka efa saiko voafeny satana manontolo izy reno voarebireby ny mpanao lalana voakolikoly voafitaka ny fimamoana sy ny fanaranako ny fanandevozany filana ny fitsiriritana ny toetra tsy mahatoky isan-karazany dia hita eo amin'ireo zay mampiatra ny lalana heutra ny rariny ary mijanonlavitra ny hitsiny fatafitohina eny ankalalahana ny fahamarinana ary ny hitsim-po tsy nahazo miditra Halleluja, 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 halleluja ny rarini ary mijanonlavitra ny hitsiny fatafitohina eny ankalalahana ny fahamarinana ary ny hitsim-po tsy mahazo miditra heba aza mety ho fitapitahina isika ry olombelona fa ny kolikoly sy ny firongony rehetra dia tandra vatokotra amin'ny fitondram-panjakana ara-politika izay tsy manao milanan'Andriamanitra fototra iorena ny fanjakany ha iza no miteny an'izany ny tenin'ny soratra masina izay tsy mety diso no milaza an'izany ny toetra tsy matoky isan-karazany dia hita eo amin'ireo zay mampiatra ny lalàna saingy afenina mafy mba tsy fantatry ny vahoaky zany fa abaribary ny soratra masina kosa Halleluja toetra tsy mahatoky zay hita amin'ireo zay ampiharana ny lalàna dia hita koa amin'ireo zay mpampiatra ny lalàna fa saingy tsy mba hiharany lalàna ireo zay mpampiatra ny lalàna fa ahoana no mahatonga izany fa Andriamanitra ny lanitra no mitsara azy ireo